anaiky satria samy tsy mifanaja. Tonga dia teneniko hoe tsy mifanaja. Maninona no any amin'ny conférence de presse ny commune no milaza aminay fa hanomboka amin'ny atalata 15 volana ny fanamboaran-dalana, ary eo anatin'izay milaza izy fa efa niresaka taminay. Maninona raha tsy mandaingy? Iza no niresaka taminay mialatsiny aminao monsieur Ruffin lehibe an-tsena fa ianao tena mpandainga ianao, taiza tamin'ny fotoana taiza ary ora taiza no nilazanao taminay ary namory ny mpivarotra ianao fa isy projet atao am-posary ka ho avy ianao ampilazanay zavatra marina. Ainao manjery ny nahitanay ny zavatra laingam-pena fafinao tao amin'ny TV Record. Milaza ianao fa efa misy toerana amindranana azy ary zahay efa niresaka tamin'ny mpivarotra. Maninona raha tsy fanana lainga ohatr'izany dia vahoaka malagasy? Voalohany indrindra aloha tsy tovizany amin'ny hoe gazety mivoaka isan'andro. Ny isan'andro to dia mamoaka an'izay vaovao misy fotsiny, izay zavatra mahamay, izay zavatra misy amin'ny fotoana iny. Fa ho an'ny magazine afaka manana fotoana hieritreretana, manana fotoana handalinana an'ilay izy, contactena olona maromaro raha ilaina zany, ahafahana mandalina kokoa an'ilay sujet zany. Ka rehefa mamoaka an'ilay izy amin'izay article consistant kokoa ny ao anatiny ao zany. Misy recherche kokoa, hita hoe misy recherche kokoa zany anatin'ny article amin'ny magazine zany. Fa izahay tamin'ny nafindra teo tena sans condition, tsisy condition. Ny condition napetraka dia hoe mipatanty. Miditra ao nareo fa tamin'ny mpanjakana io. Ao ianareo mamelona ao manajary ao mivarotra ao tsisy anelongelona. Eo ianao raha matola latina raha volombanana mbola ao ianao mbola velona, mbola mirijarija. Masahy ianao tenin'ny fahamarinana fa zay nampidiranao sy Andriamatoa Giolira Zanamaso tamin'izany fotoana izany. Ary tamin'izay ry Giolira Zanamaso mbola niteny hoe aniry raha ty losolako ty ozy izy maniry volo ty losolako ty raha iverina ty Analakely ianareo. Maty ihany izy, tsy niverina mihitsy ny posara. Andeha rahantsika anatin'ny minitra vitsy ny lalàna nolalovany Espérance Copy-Collé Black Nadia hatrany ny Castine Tantomasina hatramin'ny dingana famaranana omaly ka nafahan'ny batany amboara Copy-Collé 2024. Niarako ngitiao anao lehilahy satria voatindro kikiko fandre marungi lehilahy alohanao anao raika vaongy tiako ampoko sy voafa. Nefa nitsakitro indray ireo mpakafy mozika rock teto Antsahamanitra, taona maromaro nampandindina mozika mavesatra io. Miaka-tsehatra teto avokoa ireo andro revo mozika rock amin'ny lomana indray milaza ny mozika io. Tamin'ny fitora maraina ihany koa dia efa tapitra ny tapakila rehetra namidy eny an-toerana. Araka izao hitantsika izao filaram-be ny andrasan'ny mpijery ny fidirany tao amin'ny lapany kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Teto nisy tamin'ireo mpijery no tsy naharitra ka nifandrombaka namonjy ny vavahady lehibe. Tsy natokana ampidirana mpijery nefa ireto vavahady lehibe ireto ka natonga ireo mpiambina nanakatona izany avy hatrany. Niteraka fifanosiana nefa izay famonjena ny vavahady lehibe izay. Nahatratra 17 no naratra nandritra ny fifanosiana teo ivelan'ny vavahady teo amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Marary 3 sisa no mbola tazomina eny amin'ny HGR amin'izao. Ity ny iray misy maratra ny lohany sy ny tarehiny, ny iray kosa ankizy kely 12 volana ny anjera ary voatsindry ny olona tao ambany sy ny reniny ary misy voadonany eo amin'ny lohany. Tapatongotra kosa ity tovolahy ity noho ny fifanosehana. Laza kosa ny mpitsabo fa tsy misy atahorana intsony ny fahasalaman'izy ireo saingy mbola arahana fitsaboana eny amin'ny HGR. Tsy marina kosa ny filazana fa nisy maty. Raha etsy ariary ny simika na ny karama fariny ambany tokony ho raisin'ny mpiasa iray dia voalaza ny BIT sy STAT fa 20 isan-jato ny olona ao anatin'ny tontolon'ny asa no mandray latsak'izay. Ary ny vehivavy ny tena ianjadian'izay izany hoe 720 isan-jato raha 70 isan-jato eo amin'ny lehilahy.
anisan'ireo tafavoaka tao anatin'izay razana malala genie mpanjaitra miasa teny izay saika niravoravo tamina tany am-piandohana satria tsy nandeha loatra ity zaitra ity teto Toamasina ary dia amin'izao fotoana izao izy dia nahatsangana atelier ho azy manokana ary afaka mampiasa olona 5 nazahoako commandiny Ambatovia za zany efa niasa tamin'ny SNC Lavalin dia hitanjare zany le fiasako dia nantsonjare za dia nahazo commande taminjare zany za dia zay zany magnenjika 60 kit par semaine zany zay livraison anay. Fito taona tsy nandohetra vitavita ho azy ny 590 miliara tokony aloha ny filoha teo aloha amin'ny fanjakana. Atoato ary tsy hoe leveriny nisokatra ny orinasa Tico sy ny Magro. Tsy misy olana tsy mametraka olana amin'izany intsony ny gouvernemanta Ravelonarivo raha ny fanazavana azo. Ny olona rehetra afaka mandeha any ivelany makany Danemark. Anisan'ny développement ny tanàna daholo zany, développement pays daholo zany hoe misy société anankiray mandeha makany ny lehibe tsara dia tsara zany tsara. Ahoana moa tsika zao miresaka entreprise maromaro aiza ho aiza iny anjaran'ny fitondrana rehetrarehetra, anjaran'ny olona rehetrarehetra mijery ny ahoana ny tokony hamidinana ny société ny sasany tsirairay avy tsy anjarako maha-ministra anazy zany. Tanatin'ny 2 volana teo eo zany no mikarakarana io asa izay natao io 1 778 970 ariary zay zany tetipidin'le tafo fotsiny io fa le loko tao anatiny zany miaraka amin'ny fanambarana varavarana tao mitetina teo amin'ny 600 000 ariary. Ny eto amin'ny tany angambany misy fitaovana izay fibroscopie milazana azy jerevana ny atikibo izay raika dia raika avokoa namen'ny tolera sanjy ary tsy vitan'ny nameza fa mbola tonga indray ankehitriny zany mampitao ny trano mba hierovana ny fitaovana malafo dia lafo vidiny eo sy ampaharitra anazy koa. Ny teny angamba dia makasitraka sy makatela ary mangira ihany koa mba hitohizan'ny fialan'ny miasa moa zany amin'ny tolera sanjy sy ny adifar ny eo amin'ny hôpital. Tanjon'ny tolera sanjy moa dia fatatsika fa ny fanaovana asa soa amin'ny ara-tsosialy.